Mahafaly ny radio l'ambassadeur indray no manolotra tantara indray miseho anao mitondra ny lohateny hoe voatavo masaka. Olanaovy Solofo, Ludger, Hery, Pamela, Saondra, Simonety ary Aina. Manao ny madama? Ahoana tantely? Tonga solo zany? Ie, misaotra. Nanahoana ny lalana? Saotra ny mahazatra ihany ka tsy dia nanahirana. Tsy dia natahorana loatra malama be ny zao. Amin'iny Tamatavy Tananarivo iny. Izay koa nandeha mora ka. Efa teneniko mihitsy ny chauffeur mandehana mora fa manahirana mihitsy. Fa feno accident any an-dalana any amin'izao. Tena mila ho isaky ny 200 km angamba accident foana. Iny route Tamatavy Tananarivo iny mihitsy nohatra ny efa tsy milamina mihitsy. Tsy haiko na ny chauffeur tsy mitandrina na le lalana mihitsy nefa ratsy. Ka hitany tantely saika andeha akaina kely amin'izay aloha satria ohatra nireratreraka any nefa nitohitohy be le voyageko. Fa io ny entana iray conteneur izy io dia alaminy tsara fotsiny no atoky anao. Inona daholo zao io madama? Isan-karazany be mihitsy ny entanao tena nahazo betsaka tamin'ity. Misy écran zao ao, écran télé, misy ordi portable koa, misy DVD portable, tablette, ny téléphone sy ny sisa betsaka mihitsy io ka. Karazany zany. Nahazo zavatra be da be mihitsy tamin'ity satria nisy promotion tany. Izay ny tena nahavariana mihitsy mba tena nety be ny diako tamin'ity. Ary ianao koa tsara chance foana. Isaky ny mandeha dia mahazo entana mora foana. Ie. Dia zao eny tompoko. Marika eo tsara daholo ny entana rehetrarehetra izay mivoaka eo. Azonao izay? Efa misy dokera moa efa misy eo ka. camion. Misy telo ao. Dia arao maso tsara fa ny raika ala amin'ireo manko ohatra mbola vaovao. Aza matahotra anao madama fa eto anara-maso azy. Ameo anahy ny lista rehefa vita izay ataonao zany hoe raha riva moa zany fa aloha mba atory kely izao e. Azonao? Dia omeo anahy daholo ny lista ny entana rehetrarehetra tena amin'ny atsipiriany ao dia atao vy double le izy. Indray mijanona any aminao dia indray aty amiko. Eny tompoko. Fa ny laklen'le magasin antsika moa ohatra ny simba. Simba. Tsy fantatro izay nahavoa azy fa kadana anankiray iny fotsiny izao sisa ny miasa eo. Fa ahoana zany lakle be maty teo ilay izy tsy fantatro. Sao dia mba nisy nanapitsoka tao ny magasin? Ny entana aloha ny jereko fa ao tsara daholo ihany fa tena sûr ianao tsisy mipika mihitsy ao ny entana. Dia iza hono nanimba an'izany indray izao? Tsy fantatro mihitsy ho fa zara mba gaga nanodina an'ilay tsy nety niodina tsoa. Ory tantely zany eny andraikitra ao atao magasin sao dia adinonao zany. Ianao no tokony verifie sy manara-maso an'izany ka ahoana indray tsy fantatrao rehefa anontaniana ianao. Ka zara mba gaga za ihany mampiasa an'ilay lakle nefa dia simba ilay izy sao dia mba efa tonga kosa ny fotoana asimbany madama. Ka na izany ary tokony mba ho hitanao izay nanimba azy fa tsy hoe simbasimba fotsiny amin'izao eo e. Izy mifijeriko tsisy nanimbany e. Fa maty fotsiny izao ilay izy ka lakle ny ety amiko foana e. Ay. Dia tiako tenenina aminao zany raha mba manome volo madama dia hividy lakle vaovao. Izany koa ve dia alainao aty amiko ory tantely? Alay vao amin'ny zareo amin'ny comptable dia soraty tsara fotsiny. Eny ary tompoko. Dia raha misy mitady zany atao ahoana? Zao
tokony ho fantatra hoe inona ny olona tena tokony mila miresaka amiko. Fa raha vao client tsotsotra dia raiso fotsiny ao alohany, azonao? Eny tompo. Fa raha vao le maka en gros be ireny dia tsy maintsy miresaka amiko ianao dia fois izany tsy maninona. Eny ary. Fa en général aloha tokony tsy manelingelina mihitsy nareo androany. Tena reraka. Eny ary madama fa hamonjy kely an-dralao amin'ny camion ary ah. Hoe, tantely. Eny tompoko. Misy entana tokanao Zay angamba tsy makany amin'ny magasin fa makaty an-trano. Inona le izy? Izy efa miomba le mitokana mihitsy. Ao anaty conteneur ao koa? Tonga dia fantatra hoe ty le izy. Eny ary. Ohatran'ny sachet transparent zay ny emballage-ny ao. Fantatra ve ny zavatra ao anatiny? Tonga dia etam-behivavy fotsiny ny hitanao ao dia fa hoe anaza Eny ary tompoko. I tantely saika adiniko koa. Tonga dia publie amin'ny Facebook le entana. Ay, na dia mbola tsy voafaka ary ve? Rehefa vitanao ny fanavahana azy ka dia tonga dia avy hatrany dia publienao nouvelle arrivage indray dia mipriany reto indray. Zafady ary hoe dia efa tonga dia amboarinao zany pourcentage ny tombom-barotra alaina ohatran'ireny fanaovantsika azy ireny ihany. Izany hoe amin'ity angamba ny aloha ny farany fa ohatran'ny hoe hiakatra hono ny entana amin'ny vagy manaraka. Fa ahoana? Ka avy any amin'ny producteur mihitsy izaniko. Nga moa izany miankina amintsika dia efa ampahafantarinao zany izay client tonga hitanao le client fixe antsika ireny dia efa ampihomanao amin'izay daholo ry zareo hoe faraparany hoe ty fararoty fa amin'ny vagy manaraka miakatra kely daholo ny prix. Avy any am-potony mihitsy io. Eny ary. Zay zany zay fa aloha akaina kely aloha. Ahoana tantely inona indray ny vaovao madama be ao? Ka iny raha antsika mahita teo iny fa dia tonga indray izy iniko. Ary dobetsabetsaka arrivage izy zany. Entana be eo. Tany sinina indray izy tamin'ity. Kay ary madama be zany mahita couloir mihitsy Izy indray efa azo atao hoe efa manana traikefa amin'ilay fandehanana ny andafy ihany. Ny azy ny tsy mila guide intsony izy rehefa makany sinina fa mety nandoa collage nisy ihany Zay aloha dia tsy fantatra. Rehefa makany izy tonga dia izy rehefa hitany daholo ny couloir rehetra ny sinina any tsy mila guide zany intsony izy. Vitsy ihany no mahavita an'izany indrindra hoe any sinina. Ohatran'ny mahagaga ihany Za koa ary mba lasa sainako. Entana zany tonga ao zaniko ianao nga ahoana. Zany ve tsy be arrivage be indray ato zany? Tena ray conteneur iny rahantsika nahita teo iny. Ono ary tantely. Saika anytany ansia madama be zany mitondra telefona. Ka isaky ny mandeha izy tsy maintsy izay satria io izy ho sera tena mandeha be mpitady be eto amintsika eto dia misy isan-karazany mihitsy ao. Fa ahoana? Manasa saina ihany fa ny anay ty ohatran'ny foza orana be loatra le telefona ampiasaina nefa ato zany misy hitobaka ny arrivage-ko. Ko maninona raha mifampiresaka aminy? Izy ve moa dia ho sarotiny amin'izany mahatirena amin'ny karamanao? Efa karama kely eo ve dia mbola angaraina indray marina tokoa aloha zany kanefa ny mpanan-karena ve moa dia hanome fanomezana ho anao fotsiny eo raha tsy hoe misy tambony foana ny azy. Fa ny zavatra mahalasa ny saiko ary tantely dia tia tsy arakaraka ny mampanantena an'ilay madama be ity nefa toa vao may ohatran'ny roborobo mihitsy ny fananany. Ka io rehefa miketriketrika ny saina dia mahavita zavatra. Zay ampiasao koa ny saina rangaha. Mampiasa ihany nefa eto am-bavahady eto no mampiasa fisainana fa tsy mety tafavoaka mihitsy. Tsy mety tafavoaka ny roaplanina mihitsy. Tena marina izany. Ka na za zao ary ny tsy afeniko anao fa mba tsy ritra ny toeran'io madama io ihany sy ny fananany kanefa moa
tsy ritra fotsiny ianao fa tsy afaka manao inona fa dia efa zay ny anjarako. Aiza miady vitana amin'izany ianao ry tantely a, satria ny mpanankarenany mahitahita lalana ambanin'ny tany e. Ka raha any ambanin'ny taniny azy tsy aleo ve mba hitady lalana any ambanin'ny ranomasina raha izany? Any tsinona be arenako. Ianao tia koa to mampiresaka. Manahoana tompoko? Manahoana ry? Inona ny azo atao? Mba saika hijery an'ilay telefaona publienareo tany amin'ny Facebook iny a. Le izy amin'ireny no tadiavin-dry? Le Samsung Galaxy iny. Le A8? Ie, iny mihitsy. Avy ary, ty izy ty. Sady ultra slim ty a? Zany? Dia version firy iny izao? Ty zao version 6. Way, ary misy selfie velony fa tsy points raha ohatra izy an'izany a. Tsy maintsy hoe izay foana moa izany. Ty zao tsisy a. Fa raha mitady an'ilay misy selfie indry dia amiretsy karazany hafa retsy indray. Nefa iny izao no tsara ny endrika. Tena tsara be ty a. Sady ny appareil ty aneky 16 mégapixels. Ary mba velominy kely hoe azafady. Zao. Tena tsara be ity a. Dia ohatrina aloha ny prix-an'izy ity? 1,5 million francs. Andrekakio, toa lafo be. Zany ve dia lafo? Tony ngely amidina 2,200,000 taloha e. Efa promotion tony zao fa mandany entana izay. Ary ny mémoire interne aloha firy? Ty a 16 giga. Sady izy ity zany hitandrema misy an'ilay cache incassable d'origine mihitsy. Miaraka amin'ny chargeur, ny câble, ny kit complet. Fa ty koa misy iray tsara be raha ty indray e. Sady ty a misy selfie tsara mihitsy. Ty indray LG G2. Ny RAM-ny a 2 giga. Dia mémoire interne indray 32. Ny réseau an'ity aza matahotra mihitsy indry fa mandeha tsara, tena ao tsara daholo ny réseau rehetrarehetra. Ary ohatrinona indray iny izany? Ty zao somary lafolafo kely fa 2 millions. Andatsarako 100,000 indry raha hitondry. 100,000 fotsiny izay ny tena azoko atao. Ohatran'ny tsy horaikitra indray izany a. Tena tsy napoziko ilay vidiny. Lafo loatra. Saingy mbola tsy miasa fa manam-bola ihany aho fa natambatambako dia hoe afaka hividanana telefaonina. Fa ohatrina volan-dry nefa? 700,000. Ka maninona raha atao amin'iretsy Android tsotsotra iretsy e? Amin'ireo zao misy azon'izany volan-dry izany mihitsy. Ka za efa nananoatra ireo fa ty Samsung ty mihitsy no mba tiako vidiana. Ka mila manampy kely indry raha izaniko. Lao aloha eritreritra azy za e. Dia miverena ihany rehefa tapa-kevitra fa mety amin'ny herinandro ty ireo sisa no tratrandry eo a. Eny ary. Nampiatso ao ianao madama? Ie. Fa inona ny olana ary bosy a? Henoko tamin'ny tantely mantsy fa hoe tao mitady hiala ianao. Ianao andrandrana indray ty ve moa no anafenana loha sola? Fa misy inona? Tsy afenina aminao zany ro madama fa vady moa ty efa kaiky ho teraka ny zazakely aho mbola ohatran'ny manahirakirana. Dia zany ve ny ilana amin'ny asa zany? Koa tsy ampy le vola e. Vola inona tsy ampy? Entina mody eo an-tokantrano ohatran'ny sahirakirana ihany mitondra le karama ray volana. Sao dia mba karama tsy feny kosa raha nentin'ny bosy mody. Vao sao dia lozana miodikodina dia tsy maintsy mody aloha fa tsy mety zany ko.
tsy ampy ahoana ary izany tsy azoko mihitsy hatramin'izay amiko vetivety eo tsy ampy. Zao ngamba madama ny tena marina vidim-piaina nefa miakatra e vary ary zao efa 2 ny kilao. Hay marina moa. Dia inona izany no tena tia mibosy atongavana? Tsofirano ngamba madama mba handeha aloha fa efa ela ihany ngamba ny arahantsika teto e. Otry, inona ary tia ataonao ty? Fa ianao zany efa mahita asa any? Tsy afenina madama fa misy fianakaviana izay any mba manana orinasa dia izay no angatahako tsodrano aminao. Dia ohatrina ny karamanao any ony? Le izy aloha manatombo kely ny ato e. Sao dia mba mampiresaka fotsiny ary ianao ty ribosy fa tsisy an'izany akory. Tena marina izany ka raha lahy dadanay mihitsy ny tompon'ilay orinasa dia izay no andehanako hiaraka aminy. Dia ianao io izany mieritreritra hoe roviana no hiala? Voatapitra ngamba ty volany ity madama dia alohantsika mba hifampitsodrano raha mety. Amin'ny herinandro an'izany? Miala tsiny aloha satria izaho tsy nampandre. Ka izay mihitsy mahagaga anahy ono tany amin'ny ankizy tany nahalalako an'ilay izy. Efa somary nanimpiresaka ihany efa ka izy zany tsy niteny tamin'ny madama e. Ka ianao mihitsy mila miresaka amiko. Izany ve resaka fanapahan-kevitra be ohatrany ve dia apitapita amin'ny ankizy fotsiny? Fa izao no teniko ribosy e. Maninona moa raha tsy miala ianao dia ampiakarokaraka karamanao. Ny antony manko sarotra ny ahitako olona vetivetika isolo ny toeranao. Dia ahoana ny hevitrao? Da sary alolo tsy maintsy hiteny azy aloha satria efa resaka efa mifanapahany efa vitany anay. Ka diso kely ianao ribosy tamin'izay a. Tokony mba niteny ianao aloha taty amiko izay ianao vao nanapa-kevitra tamin'izao zao lasa ianao indray sahirana. Tsy maninona zany fa tsy maintsy halamina ary. Izay mihitsy. Dia mba ataovy metimety madama ny karamako. Aza matahotra ianao e. Izay zany e. Dri. Fino ty mbola mampidonaka amin'ny bosy eo fa ndana vonjeo amin'ny posta. Tena sambatra misy nareo ry madama. Maninona tsara hoe? Tena sambatra nareo madama, jereo ty trano be nareo mahafinaritra ery mijery azy. Sady manam-bola ihany koa amplisin'izay. Dia ianao zany mieritreritra hoe le fananam-bola no mahasambatra? Eko, izay zao manahirana, izay no angatahana hisondrotan'ny karama entiko. Ka ono a? Ianao zany zao raha omena vola dia mahatsiaro sambatra? Ko izay ary zao no manahirana zao, izay zavatra dia taminako. Omeko ohatrinona re ianao dia sambatra e? Mba omeo 100 000 e. 100 000 francs? Roa alina? Ia. Ty ary? Raisa e? Tena omenao a? Ioko. Tsy madama izany ve manany ihany e? Andray sa tsy handray fotsiny e? Tena ho raisiko a? Ioko. Ia. Ndana amin'izay vonjeo amin'ny posta fa atao andray any ny andro. Eny ary, saotra betsaka tompoko. Inona koa ary ty avendranako. Tahak'izay rangana ataoko hoe raha hetsy na roa hetsy. Izy ary tao tsy taitra akory ny namoaka an'ilay vola tany anaty poketra. Amin'ny mahatompona andraikitra voalohany ianareo mirahalahy eto amin'ity tanàna ity a dia mila fantatro ny marina rehetrarehetra momba an'ireo entana very ireo. Izaho aloha tena mbola tsy mahalala an'izany mihitsy fa inona daholo tokoa moa ilay izy madama? Tantely a, ohatran'ny nisy fiovana be mihitsy ianao tatoato. Mody tsy fantatro daholo io zavatra rehetrarehetra anontaniako io fa inona ny antony? Marina kosa moa raha mba hoe mody tsy fantatra izany fa vao zao ianao miteny an'izao mihitsy azao vao maheno an'izany hoe nisy entana very izany. Ay, eno ary a. Ordinateur portable 2 mbola anaty carton. Téléphone Android 4 mbola anaty carton koa very.
nakaiza ireo entandreo nareo mirahalahy no anontaniako bosy a mpiandro vavahady ianao ny eo maraina ataondro hariva alina tantely a tompona ndraikitra voalohany atao amin'ny magasin mitazona ny lakile inona fanazavana omenareo lahy amin'izay ka ohatrany sarotra be madama zany a izy anie no tanangavananao mitazona ny lakile za ty amin'ny vavahady tena tsy zava-pantako mihitsy zany tsisy idirako satria tsy mipetraka le lalàna hoe mahazo misava olona rehefa mivoaka amin'ny vavahady le olona miditra aviaiza moa zany ny olona miditra atao amin'ity tanàny ity ry bosy miditra avany anaty tunnel tsy maintsy eto amin'ny vavahady ay dia izay fanazavana azonao omena inona moa ny anakaramananao inona fa ono aloha madama maninona raha jerena ny caméra efa voaverifie zany ry tantely vao nampiantso anareo mirahalahy ny caméra maty daholo ny enregistrement tamin'ny fotoana nisy ny action zay ny tsy azoko izay inona zanyko za aloha tena tsy mahita ho tenenina amin'izany mihitsy fa tsy araka ny teneniko taminao teo fa tsy misy nininona fantaro zany a sady tsy nanao nininona koa dia anjaranao sisa ary tanan'olona mihitsy koa no namono ny caméra ny efa seny enregistrement rehetrarehetra tao raha ny amin'izay indray aloha dia ao tokantranonao no misy an'le izy fa tsy aty aminay aty ivelany ko izay tsy afaka mitsabaka any fa dia anareo aferanareo tokantrano zany maninona moa raha tonga dia tsorinareo ny zava-misy rehetrarehetra ny zava-marina izay fantatrareo rehetrarehetra melohany tsy ampiakarako an'ity raharaha ity za manko a tsy anaiko mora n'izao fotsiny fa tsy maintsy ampiakariko ity resaka ity inona mampimenimenina ny bosy ohatrany somary menimenina ihany a madama satria lakileny tsy aty amiko fa ny vavahady fotsiny no andrasiko nefa lasa misy tafiditra aty amiko le izy amin'izao za aloha tena madio ny tanako dia madio ny eritreritro tsy nangalatra ampy azy raha misy nefa ny olona tena antokisako indrindra ato amin'ny magasin dia ianareo mirahalahy sady tsy misy olona ihina koatranareo koa mazava izay teniko izay na iodika vinareo na iodika vanana tsy maintsy hitako marina momba an'izay zay zanyko inona moa ny azonay teninina rehefa tsy hino anay ianao fa dia ataovy izay ataonao ary zay ity dia tonga amin'ilay hoe bibilava voasambotra ka tsy tanaka andrangotra tsy tongotra hitsipaka fampiresaha tsara aloha nareo ry lahy ataovy izay fanarahanareo dia ataovy izay voamarina tsy maintsy fantako ao anatin'ny 420 ora dia ndala amin'izay mandeha zay ary to dista fa inona ny ataonareo ato inona ny ataonareo ato raha ngaty azafady raha tantely nisy zavatra diniko ato fa zazakely ve aminareo tena mpangalatra ity ela mihitsy ka izany no tena mpamely ny entanato amin'ny magasin ato tratrako elandro aloha tantely okaloha tsy manaiky an'izao fa hoetiko any madama be ela okaloha ranga okely aloha mba ifanaraka ifanaraka amin'inona sao dia mamisy azo ifanarahana ihany fa tsy fidiny angy zao ela mihitsy zany no tena mpamely ato kay ny olona ny faiziny madama be mba fantatry elahy moa fa ny karamako zao efa maty sasaka mihitsy nanolona le entana very teo kay elahy no mamafa azy ato ka azotsika ifanarahana nge zany raha tantely tsy manaiky an'izao aletsy asiko elahy mitonina aloha avoy daholo ny zavatra any amin'ny lahany aingana letsy tsisy nininana laiko teo tsisy ininina hoana inona zao io botsina anaty akazola io avoy letsy skiboko rangahy io tsy hitanareo ve kiboko efa somary ngezangeza hatramin'izay iny letsy ao fa avokako ao fa avokako zao anjekaky eo ordi portable ve letsy saika eo asila ndray tsy manaiky andao any madama be ala mifona raha tantely mifona marina aloha mba ifanaraka eto tsika amin'ny rahalahy inona ary ty amin'inona
Zaho letsy a tsika nge lesy tsy andova-patro e zay aloha voalohany indrindra ary faharoa manakaraka an'izany tsy ho fata mihitsy ho zavatra io satria sarotsarontsika eo tsy ho fatany ahoana ka rehefa tsisy miteny ve izy anao inona eo e rehefa tsy fantatra zay nangalatra dia ny karama ny boriny fotsiny zao za tsy nanao nininona nefa ny karamako ny banka ka azo ampifamenonao foana io rehefa hoe fanaraka tsika ro lahy inona ny fanarahako amin'lahy inona e hoe ahoana ty lahy tao aza miteny mafy aloha e fa zao no hevitra mety e asery ty etan'ity a dia zarantsika se lahy dia mba misy tsy miditra amin'izany aletsy tsy mila an'izany a vola azo amin'ny alatra zany tsy ilaiko ny any vola madio ihany ny velomako eny e iako ary lesy fadiso a tsy mitondra makaiza le ty zany alatra zany e teneniko amin'lahy zany mandehana amin'ny fahamarinana raha tia hita soa eto ambonin'ity tany ity eny e dia mba mifona ry ahy aza hoentina any amin'ny madama fa giatrange dia hoaiza mivady aman-janako e na manam-bola be tahaka ninona ary lahy tsy mitondra soa an'lahy zany raha ohatra lahy zao mahazo an'io namidy lahy tany io atao hoe lahy roa hetsy na telo hetsy dia n'olona tsara raha nahazo telo hetsy lahy vola alatra zany le ty tonga amin'le hoe azo amin'ny makarakara dia mivoaka amin'ny kilodoka mbola ho lany firy tapitrisy lahy any orina any izy tsy maintsy misy valiny zany iza mian'zay rehetrarehetra tena mariny zany a rehefa afaka aloha dia zay dia tsy tenenina mananatra anareo ihany a tsy tenenina lahy madama ve zany e miankina aminareo ko tena mifona letsy lehilahy paladi lehilahy afaka mifaladian'ny lahy tena lahy ho andohaliketo mihitsy ny ahy mbola tiako ny asako mbola mamiko mivady aman-janako mbola tsy te-higadra letsy a dia zao raha ohatra zao tsy tratrako tato nareo dia mba azonareo sary nieritreritra indray moa zavatra nitranga tato ampiasana tato inona indray no atao amin'ny madama be fa very ny entana tsy maintsy za indray no mifafa ka ialany responsable eny ary moa lesy fa dia aloaloha andefa sao dia sy natria tratra madama eo nefa ho avy izy zay a ao fa misaotra betsaka lesy ry tantely a lesy ry vosy manao inona lahy zao hitanao fa zao mipetrapetraka eto zao e milaminay ve ny tanàna ato e nga hita ve hatramin'ny isiny afera dia hitanao zao ihany fa zany za andeha hanasa tôbily io dia kamo be a dia aleoko aloha misereto zany fa ngasy nandalitra le ankizin'ny patron iny izy indray zany ankizin'ny madama be ohatra ny vomay mahakaka ihany a zaza mody fanina letsy fa nga madama be manana ankizy moa taraiky mariny lahy zany sy le tantely letsy a atao ziry e ankizin'ny madama iny ko raha tsy zany ve mila ranonranony miseho mipiasa be manaradrana be atao amin'ity orinasy ty e ary zay indray no ohatrany tsy arako a zany no iziko taraiky be nareo atao amin'ny tanàna ato zany a tena tsy mamely mibandiny letsy raha tsy saina be iny fa ahoana e raha ho tantaraka ao lahy daholo ny zavatra nataony a tena ngamby alahy vakivava ho a fa ahoanako eo nareo milaza hoe ankizy madama be zay tsy te hidirako fa tia ny zavatra tena tsy lany vavoniko amin'ny adala dia lahy zao tsy mahafantatra an'izany akory fa ahoana manapoka entanao amin'ny magasin eo foana iny maninona tsara ve le ty mangalatra ho a ary zao en'olona tsara isak'izay misy ariva azo tonga aho a dia tsy maintsy mampiriny ny adala ary tsy mba valera kelikely fa valera tena goavana be mihitsiny fa ahoana ny amantarany rangahany zany fantako letsy zany a sady tsy mizara ny tia tena amin'io mbola misolelelaka mila ranoranony any amin'ny madama be any mety ve zany amin'lahy ohatrany tsy hitako indray zay ho tenenina amin'izany a tena raha izao no mitoy a ho bory karama tsy fidy ny isam-bolana atotsika ko manina moa zany no tsy teneninareo amin'ny madama be e sarotra be letsy zany a izy tsy tratram-body omby oratista izy mivoaka ny vavahady io tsisy zavatra hita tsisy zavatra hita hitondro hoe inona zavatra hoentiny mivoaka eo ny talahy skoteran'iny mihevitra vela fa tsy omby zavatra ao anatin'iny zay indray ary elahy raha teo tsy misava azy
izy ary sarotra amin'ny lakony iaia satria ny lakile ngany aposiny fa izy ny maso madidy eo amin'ny toerana io tsy fantatra ela ary tsy azo laverifieny zany ihany dia inona zany ny tily lahatongavana ary zay mihitsy ny tiako antaniny laza zao no ataontsika ary mino fa mihomikevitra amiko elahy ataontsika izy ampingana niny tao amin'ny fomba hoana moa zany anongotra be to elahy ilahy ihany eo no miteny hoe ankizy madama be izy vazovazoko lesy zany atao ny madama be inona koa iny ka tsy te hahita hoe elahy indray ny iongotra lohany eo sy raha tsy inona lesiko rehefa kehitrehana lesy ho vita foana Oui. Azafady fa manelingelina madame. Inona ny dentiste? Misy trangan-javatra hafa ao amin'ny magasin ao sao dia sanatria izay indray no vomafy amin'io ao. Trangan-javatra inona maninona tsy tonga dia tenenina fa lozana mihodinkodiny ao. Tsy afenina fa izay efa leo an'ilay borokarama aloha isam-bolana fandao mihitsy ianao mijery azy ao aloha raha ohatra ka izay mampety azy. Fa misy inona? Ary ny tsara angamba jerena mihitsy madama ilay izy aloha. Hainga anazy. Miala tsiny indrindra. Tsy tonga dia tenenina moa izay tiana tongavana fa lozana be resaka be. Io hitanao io. Maninona io? Tsy midy hitanao zao tsy midy zao ny varavaran'ny magasin. Dri. Izy nefa efa lasa nody. Iza tantely? Ie. Ka izy ny responsable ko izy indray moa. Fa ahoana koa dia izay mihitsy ny natony namparinesako anao aloha fa sao dia anahirana anay amin'ny asanay fa izay efa leo an'ilay hoe zao fa ahoana moa zany nalalany dista hoe tsy midy io. Koa ahoana moa tsy afantarako an'izany madama raha valako aminao fanontaniana zavatra eo nge lalako rehefa piditra fiara e. Dia sura ve ianao fa efa tena lasa nody tantely? Ka tsy efa laza ve izy izay matoa tsy hitantsika eo e. Andrekako tena tandrevaka any izany. Aloha atsoina mihitsy fa mahakamo koa izany. Zay zany ry tantely ny raha nahita teo ny zava-misy betsaka indray zany ny entana very dia inona fanazavana omenao ny trano tsy nidinao. Tena tsy hitako intsony izay ho tenenina madama gaga amin'ilay trano tsy midy indray aloha satria tsy manonofy fa tena nitanako izao mihitsy nanidy an'io varavarana io. Ianao indray ny gaga dia ahoana e? Za aloha ry tantely tena leo tsoroko aminao marina fa leo raha izay entana very tato ato izay dia tsy fantako intsony izay perte miditra amin'ity magasin ity. Misy zavatra mba resahako ihany ity madama aloha fa ohatran'ny efa alohalika ny ranombary. Aingakaingana ianao ary fa tena mila fanazavana mihitsy aho zao. Indray andro izay dista anie tratrako tao amin'ny magasin tao dia tena teo am-panitrihana entana tany anaty akanjony mihitsy izy tamin'izay fotoana izay. Aza dia miteniteny foana ry tantely dia ny ihany ny zavatra voaka ny vavanao fa mamerina izay ny tsy ho zakanao e. Sao dia verinao ary fa ino an'izany fahatany fotsiny eto ny anareo izay olona tsy eo ihany nitrikitrihana tsy mba miaiky mihitsy izany ianao hoe diso. Tratrako tao mihitsy anie izy tamin'izay fotoana izay ka za aloha mieritreritra sao dia mba izy ihany nanao an'izao zavatra izao e. Fa aiza lakile mipetraka no diso tany ambony trano. Ka zary mba gaga tafiditra tao izy tamin'izay fotoana izay nefa lakile aty amiko. Aza mivarotra sakabe loha ianao ry tantely tsory fotsiny marina inona ny zavatra nataonao action nataonao tamin'izao zavatra mitrango izao. Inona fandraisana anjara nataonao inona? Za aloha dia tsy nanao ninina mihitsy madama eo anatrehan'Andriamanitra ny tenenako an'izany.
tsy nanao ninninna aza miozonozona aloha melohany tsy atsoky pôlisy a sao dia averinao fa velako vita mora ohatrany hatramin'izay ary ity resaka ity hatramin'izay a nandefitra foana fa amin'izao kosa tena tsy manaiky tsony tena mariny ka tsy hitako tsony izay ho tenenina moa zany rehefa tsy mino ahy ianao fa sanao zany mamerina an'izany raha ho atsoky dista ka zay no zava-marina ko atsoy mihitsy izy hifanatrehana eto ndao azy za tsy menatra amin'izany fa zavatra nataony zany samy fanatrika amin'ny mihitsy a andraso eo ary eny tompoko dista mikarakely aty ianao zao zao dia zao mihitsy ka aingakaingana miandro ianao ato a eny ary mino ahy ianao madama fa zay no tena marina aloha tafakatra eo izy dia avao mifanazava ahoana izay madama petraha ianao io izy io dia avereny daholo a izay zavatra andresahanao tamiko teto ry tantely aza miodikodiny ialany nangalatra an'le ordinateur portable andre mandeha iny a inona hoe ry le tantely fa tsy lava e le tratrako tao e rehefa ilahy aloha ny tratra dia aza manilika andraikitra mihitsiny ilahy le tsy nitratrako tao tamin'iny dia mipetra aloha mipetra dista mipetra ianao aloha za ndray ve letsy ny asily ilahy zao nita fa mangalatra dia ilika laty amiko indray inona marina ry tantely tena tsy nanao ninninona madama fa ngara inino tratrako tao magasin tao a mbola vonoko nga io madama fa ohatrany mbola samy tena an'izy hoe mbola za iny nanao an'izany zavatra zany ka hono aloha e inona ny tsy nitenenanao an'izany tamiko hatramin'izay maninona tsy tamin'le fotoana hitanao izy dia tonga dia niteneninao a hitao a madamako izy ane ny fona tamiko dia ianao momba fon'olombelona mamindra fo koa tsisy an'izany letsy a rehefa tratra aloha dia mba maiza manaiky zany madama ny marina ny fona tamiko izy tena velako tsy nilasa taminao mihitsy a raha fantatrao fitokisako anao a ka nisy an'izany zavatra zany tranga tokony teo eo ianao dia niteny tamiko fa firaisanao tsy kombakomba amin'ny ratsy ane zany raha tena nisy ary tena diso koa sady lava no mitazona ny lakile dia ahoana ny fomba ahafahako miditra ao amin'ny magasin lao e za chauffeur ny asako ka tsy haiko mihitsy fa elava e zany dia samy mandahy atao maso madama fa tsy niditra tao tsisy an'izany le tsy fa rediredy sy laingy zany a zay zany mazava ny resaka tantely zao a tsy mihetsika eo ianao fa hiantso amin'ny commissaire zao dia zao madama zany e tena tsy nanao ninninna marina e tsy mihaino fanazavanao tsony tantely aoka izay tsy mihaino fanazavanao tsony fa ny amin'ny commissaire ianao manazava zay mbola zavatra tsy vitanao teto ny faladianao marina e tsy nangalatra ela be letsy zany a aza mody me tsara vela tsy eo fa maninona raha mba tsorona zay marina e elkibabola nge mody rariny e mba tsy asarotra ny raharaha tsory fotsiny naka dia vita tain'andriamanitra ianao marina e okizay aza miantso polisy zany zany e tsy nangalatra mihitsy ny tanako mangina ianao aloha efa misonona ty e manahoana voahirana manahoana ianao zao salama tsara zao fa ny zazakely nanahoana aloha efa tsy dia maninona ntsony izy zao fa alina zay tena saika tsy naraina ny andro zany ve mamay be mihitsiny fa inary nahazo aniny zaza iny sao dia mba nalahelo anao ary izy sady ko zatra le matory eo akaikinao amin'ny alina dia mitady anao foana izy zany ve dia nataonao ahoana tsy hita fa dia nitambatambazana fotsiny teo fa nafody tsisy ny vola manahirana fa izao sakafo kely fotsiny zao netiko anao ao ianao ary zany sahirana vary soa dia nasiako mofo anana anankiroa
Fa misaotra efa izy ity fa ianao ary izany mampalahelo. Fa hafiriana aloha ny hijanonanao ato raha ny tokony ho izy anie tsy mihoatra ny 24 heures ny hatazoman'olona aty aloha raha hatramin'izay fahalalako kosako dia afaka mahadidio rehefa avy eo bola tsy fantatra aloha fa dia miala tato amin'ny polisy tato fotsiny izay very fa hoe efa nilamina lele izy tsy hita ry sefa dia nijinjany tsy nafafy ity fa tena tsy nanao tokoa ve aloha ianao izany ve dia ho anontaniana ry voahirana eny izany mahafantatra amin'ny toetranao ahita mbola nangalatra izany fa nieritreretiko fotsiny hoe sao dia mba vo mifakam-panatapiko atao ianao tamin'ity faranyity tsy nanao nininina mihitsy fa dia zao jinjany tsy nafafy enjana tokoa aloha dia ahoana izany izao dia miandry izay sitrapon'Andriamanitra etiko raha fotsy be veryloana ity dia miandry izay higadonany ngamba an'izaho aloha angatadalina satria ny zazakely izao napetrako amin'ny olona fotsiny dia zao ry zay raha toandro na raha riva raha mbola afaka miverina izay dia mba hitondrao akanjo isoloako fa ohatrany efa maloto be reto amiko reto dia mila bodofotsy koa ve sa gato mila bodofotsy izany fa ino akanjo ba ihany no eto raha ohatra anina fa ohatra mangatsitsika amin'ny alina dia sakafo mafana ianao ary izany sahirana ataovy anareo mianaka rangafa aloha dia karaha marary eo ndraiky ianao dia mitomby ihany ny fahasarainantsika tsy maninona izany fa za avy eo fatiny ray alina tsy mihinana dia ono ahoana sao dia tokony aka-avoka ihany tsika nefa koa moa vola tsy misiko zaiko aiza indray no ahitana an'izany izao no mety avy elo hitantsika eo izay zavatra ataon'la patron iny raha ohatra izy ka tena mitory dia izay tsika vao tsy maintsy mitady hevitra fa raha ohatra tsy mitory izy dia izany tsy maintsy mivoaka tato ihany tonga dia mody rapitso eny ary izay ary aloha fa loha mandeha karakarao tsara ry seny zazakely dia aza mieritreritra be fa izany tsy maninona izany ato mandeha ve izy ao ry Sylvia enjana kitiako inona indray ny enjany ohatrany tsy ho vitako tsy azoko tena mikorotana be ny lohako manao an'ilay izy inona izany ny tena sarotra ka le mampitovy an'le zavatra voasoratra ato anaty boky sy le entana izay ny tena sarotra amiko maty nefa izay nky ny tena asa ilaiko andry ato dia ahoana izany tena mikorotana tena tsy haiko na amplasin'ny entana aza ki reto tena ambony ambany fa nahoana ny atao an'izao ka tsy maintsy karohana le izy eo amin'le mibatabata koa tena tsy vitako mihitsy akia hitandry rehefa mitady entana dia averenao ampilasiny ihany le izy jerenga tia nanaovandry an'le trano maty Andriamanitra tena voamaiky tena misaritaka ambony ambany izy izany izao le baoritra le tety ambonin'itsy kaze itsy ao ambadiky nito carton raha ito aloha iverino ihany fa iny any important be ny atanao anatin'iny mahatonga azy apetraka eo ambony eo ka tsy zakako koa ngeky le izy dia ahoana re izany Andriamanitra ka izany eritreritra hoe moro ty azy ty tena tsy haiko akia faravaratsiny aloha le entana mba halamindaminy any eny ezaka ireo zao tsy tadidindry daholo mipilasiny raha vao izao ny anaovandriana azy ka zany ampikondry rehefa avy eo mandamina andreo dia tadidio tsara mipilasiny raha azo ndry alaina sary ary dia alaivo sary mihitsy dia amin'izay ndry tsy sahirana rehefa mandamina azy satria raha izao ny anaovandriana io dia hikorotandreo etanreo dia fanindry tady azy rehefa avy eo ary le publication efa nalefa mbola tsy vitako fa maninona taraiky be an'izany ka tia raha veky mbola tsy vita dia aiza nanaovako an'izany
enjana marina izy izany ohatrany tsy ho vitako izy ity fa maninona mora mitady ololafy izay indrindra nge ry Sylvine nangalako andry e le olona hitokisana mihitsy izany tsy ahitana ntsony amin'izao fiaina izao raha nisy olona tena antokisako any aky dia le olona teo alohandry teo iny fa reny no nataony aleoko nakandry hoe mba fianakaviana akaiky koa maninona indray ary raha hitetavana namana hiaraka amiko eto e izay angamba mety ho azo eritreretina efa mbola voadinihana koa tsy maninona fa rehefa tsy manao zavatra dia afaka manampinampy andry ato aloha e izay angamba ny hitako mety ary to ohatry ny hitako mandehandeha any le tantely madama fa nga izy tsy nitorianao otry fa nahoana ka tsy hitako izay tombotsoako amin'ny toriako azy ny ery disy ko matona sina ny lalàna dia natao an'izay sahazazoko ohatrany reny zao mendrika no fahaizana mihitsy fa mangalatra ka efa ampiazany tao violon e izay hoe dia tsy hahatonga saina azy mahatonga saina azy zany fa zavatra efa tsy maintsy ho hitany ange zany fa zao izy mizesta be ohatry ny ninona any koa aiza koa e tsy mety zany madama fa ny tena marina tokony nitoriana ihany izy ka izay aloha fanapa-kevitra disy inona ara ny tokony hidiranao amin'izany tsy azonao nge dia zao madama e mialatsiny ianao zao ny tonga amin'ilay fitenenana hoe namomby biby tsy mahafatoka iviteran'ny rambony fa renany nge tsy menatra nanao valifaty e tsy ho hitantsika hoe nitoy any tantara e dia mahatoky tena fantatra ianao zany madama tsy hoe mahatoky tena mafantatro ny zavatra nataoko ay ihany ary fa mialatsiny io koa ny raha mbola eto amin'ity tany ity sa mijinjany izay afafiny izy aloha dia izay e ary le kozinina amin'ny madama vaovao io ohatra ny miavinavina zany miavina hoana arabaina izy ohatra ny lohany fotsiny ny ahetsiny ny rosoana resaka ohatra ny tsy miteny zany tsy mivolana fa efa manambady ve izy io e ataony disy inona ary zany sy fomba re madama manontany iny za mihitsy ny toetrany ka izay mihitsy ny maha-izy azy manambady ohatra ny efa manana fa mbola tsy officiel ay ohatrany hoe mbola eny misisisiny eny zany sy mbola azo hidirana zany ka adala ve disy ty fa nga disy ta tsy efa manambady madama kosa aza dia miteniteny foana ho lehilahy ve tsy mba hihodikodina kely eny fa zay mihitsy ny mahavoanareo zay da vo simba amin'ny asa dia inona indray vazy re za madama fa ary zana raha maso anao mihitsy manomboka izao tsisy an'izany rehefa mba vaviko ny daladalana eo mba eritreritra ny singana fotsiny fa mba efa mba te hoavana patro mba mionona amin'izay fananana ardista io lavalava maso io ihany no mahavoanareo fa tsy hijerijery azy tsony aveo lazaina ny karamany tsy ampoka mizarazara vetsy averoa dia mamely mafy agna moa madama be ka rehefa dala tsy maintsy anarinako ie zay ihany fa ono madama sao dia mba fa tokony amboarina amin'izay ty dia marera ny tobila tsika ity fa ohatra ny efa tosy davana izy io dia mandreraka ka mangala mécanicien e maninona madama raha ohatra hoe mibatery mihitsy ary ny soloana ao ma tsy le fahavoazana no miatomboka izay ny hitanao mety zay mety zay sady atao amin'le tena tsara reny dia amin'izay tsy manahirina ntsony amin'ny manaraka ohatrinony izany any amin'ny 1,750,000 any raha le tena tsara izany ie fa nga moa tsy eo amin'ny 600,000 eo dia mahazo bateria amin'izao ay tsy dorentsa zany madama tena zavatra tsara fobla be zany herinandro zany dia ka ampilatateraka tsy azo atao amin'ny ninina ntsony asako ka vidio ary raha ilaina izy ve moa tsy ho ilaina mangala vola ao ambany eo aloha dia soraty tsara fotsiny ie dia mifrais koa tsy maintsy hoentina satria tsy maintsy hoentina posiny zavatra mavesatra feno 2 millions dia miaraka amin'izay ananiny eo dia soraty tsara fotsiny dia avereniny ambiny ihany ary aza mba nandra ihany iza koa ny vidy 1,750,000 eo fa io ihany no amboamboariko ao izy nga miverifiany io matavitavy indray alandro andro dista kely
mbola iny afera taloha iny ihany ve ny etsoinao anao madama? Miala tsiny tokoa aloha raha nampiatso anao e. Inona moa izany no tena ilana anahy amin'izao? Miala tsiny aminao ry tantely tamin'ireny zavatra rehetrarehetra nitranga ireny. Fa ahoana? Efa fantatra ny marina mahakasika an'ireny olana isan-karazany niseho tato am-piasana ireny e. Ahoana? Tsy zakay ny olon-dratsy fa idisy tasibosy. Izany ve? Ahoana natratraranareo azy? Tratra teo mpamahana trano mihitsy izy mirahalahy, hitanao, nanana lakile double izy kay. Dia tena teo ampamoahana varavarana mihitsy izy za sendra nandalo. Dia izay natratrarana azy. Saotra an'Andriamanitra izany. Dia ny tena loza ary raha ny programan'izy mirahalahy zany saika ho videna mihitsy ny stockage. Dia andeha andositra hatrany amin'ny magasin. Ho videna tsisy tsonona dia telefonina iray ary. Dia andeha andositra izy miaraka amin'ny fiara. Izay ny programan'izy mirahalahy ka tena isorana an'Andriamanitra hoe teo amin'ny ora farany natratrarako azy. Saotra an'Andriamanitra lehibe izany. Dia izay ny antony niantsoko anao tantely miala tsiny indrindra. Tahoana fa tsisy tandroka tokoa ny ratsy moa, tsisy profo mivaingana raha teo koa moa tamin'ireny fotoan'ireny ny fanazavako dia tena tsy nino anahy mihitsy ianao. Za raha menatra ary za koa ary tsy nanantena mihitsy hoe ho avy ianao. Ka ahoana moa olona lehibe ohatr'izao ve miantso tsy ho avy ny tena? Ie, misaotra anao aloha ny amin'izay. Ka raha mety aminao ary dia afaka miverina miasa ianao mandray ny postanao hatramin'izay fa ny karamanao asondrotro fa aza matahotra ianao. Izy ohatran'izany aiza moa madama fa za zao tena sahirana mafy mihitsy. Hatramin'in'le nialako tato iny any mbola tsy nahita asa. Hany ka na ny sakafo hohaninay aiza lasa nanahirana mihitsy. Izany ve? Izany mihitsy. Mampalahelo koa izany. Dia ohatrina izany izao ny karama mba eritreretinao raha ohatra ka ianao no misafidy. Hatray madama. Za indray ve ny anontanianao? Hitako mantsy fa tena olo marina ianao ary vitsy mihitsy ny olona ohatranao izao hoe azo itokisana amin'izao andro iainantsika izao. Misaotra betsaka e. Misaotra anao. Sady ny tena nitiavako anao izany ianao tena mahay miasa. Ohatrany hoe mora natory sady tsotra aminao mihitsy manatanteraka an'ilay asa e. Misaotra e. Ny tena faniriako azy fa tsy haiko aloha raha mety amin'ny tantely. Hoe tena ho apetrako aminao mihitsy ny fitantanana rehetrarehetra amin'ny magasin hatrany amin'ny farany anatiny ka hatrany amin'ny farany ivelany. Satria izao ny antony, za mantsy handeha, azonao? Betsabetsaka mihitsy ny voyage ho alehako amin'ity taona miditra ity izany. Dia mety tsy ho eto toerana matetika dia mila olona mahatoky. Raha ny amin'izay aloha tsy ho be filaza madama fa dia ireny efa hitanao ireny ny fomba fiasako sy ny fiainako sy ny toetrako. Dia mivavao anahy mba tsy hiova. Efa hitako ka. Azonao tany ohatra hoe entina ity mivady aman-janaka ao e. Dia mipetraka atao amin'ny tranonareo rehefa tsy eto Izany ve? Sa tsy mety izany? Ahoana moa tsy ety aminay izany? Dia efa ohatran'ny efa ianao izany ny tanàna e. Fetiko amin'ny chevouse ny vazaha. Misaotra indrindra re tompoko dia mitomboa harena sy voninahitra foana ianao. Tsy isaorana fa ianao ny isaorana tantely. Nareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe voatavo masaka. Nandrenesana ho any Solofo, Ludger, Hery, Pamela, Saondra, Simonety ary Aina.
Thank you.